ela sady matoky ny marina indrindra. Fa efa nataonao tonga korotam-bato ny tanàna manda dia rava tokoa. Lapa amin'ny fahavalo dia nataonao tsy ho vonoky tanàna, tsy hatsangana intsony mandrakizay iny. Ka dia ankalazanao ny firenena masika, ataotranao ny tanàna ny firenena lazabe, fa fiarovana mafy ho an'ny reraka ianao, eny fiarovana mafy ho an'ny malahelo amin'ny fahoriana. Fiheriana amin'ny ranombaratra, fialokalofana amin'ny ainandro, fa ny rivotry ny mahery dia tahaka ny ranonorana amin'ny fafy mamely ny ampitany, tahaka ny fandresenao ny hainandro izay mamely ny tany karakaina no andrenesanao ny fitabatapahany firenena hafa. Eny tahaka ny amin'ny ainandro resi ny aloko ny rahona matevina no andresena ny fanakoran'ny olon-dozabe. Ary Jehovah tompony maro dia anao fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity, dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ary foanany eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarina izay manarina ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra. Ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafatondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra, fa Jehovah no efa miteny. Ary ho lazainy amin'izany andro izany hoe, indro Andriamanitrika izay nandrasantsika hamonjy antsika, iny Jehovah izay nandrasantsika, koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famindrena isika. Amen. Mbola hotoizantsika amin'ny hira ao amin'ny boky hira laharana 220. Mipidy eran'izany Andriamanitro miantso anao. Endry Andriamanitra rainay tsara, Andriamanitra tsara indrindra ianao sady mpanao ny tsara, ianao ilay afipetraka nefa iva fijery, mandinika sy mijery ny fiainanay zanak'olombelona tsirairay avy. Ankehitriny dia tonga hita amin'ny tempolinao izay midera, mankalaza, manome voninahitry ny anaranao, mankasitraka indrindra tompo satria lehibe loatra ny fitiavanao anay. Noho izany ny ahatongavanay tsirairay avy eto amin'izao ora sy taon'izao, mbola tsy mitrahatra ny manome voninahitra anao. Misy manateny izay tompo fa tanteranao ny teny fikasana manao hoe naiza ngonandrona telo aminarako dia ampovoany aho. Mino aho fa manatrika feny eto izao fotoana izao ianao ary mbola ety ianao mandra-pahatapitra izao fotoana rehetra izao. Misaotra raha io, anao ny dera ny aja ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miara-mipetraka isika tompo. Zay tokoa ny elona tsy azo lalova-potsy ny ry hava malala
fa tonga ny fotoana andraisana senona ny vaovao mafalitsika na ny filazantsara ny famindrenana marimarina kokoa dia ny tenin'Andriamanitra ka alohan'ny hitsanganan'ny président Dekona dia ataontsika ny laharakira ao amin'ny firana fanampiny fa enina dia ny andininy voaloha sy ny faharoa ny teninao Jehova ray mahery. Dia mbola tsy mitsahatra ny misaotra sy midera manome voninahitra anao Jesosy mbola fitiavanao famindraponao ka mbola afahampanopinao indray mijoro eto amin'ity tempolinao masiny ity hitondra ny teninao ampahery ny vahoakanao ary indrindra ampahery ireto mpanomponao reto dia ny fikambanan'ny Dekona izany mangataka ny fananao masina tompo an'olo-tsaina n'olo-pahendrena apetrao ato ambavako ny teninao mba ho teny mamy teny feno fampaherezana ho an'ny vahoakanao misaotra Jesosy amen. Ny tenin'Andriamanitra izay iarahantsika mandray fampaherezana amin'ity androandroany ity izay andro natokana ho an'ny alahadin'ny Dekona dia ny tenin'Andriamanitra izay teny filamatry ny Dekona ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Jaona toko 4 filazantsara nosoratan'ny Jaona toko 4 hitantsika ny amvalopeny ampelantanantsika eny zany ka ny andininy 430 dia vadika kely tsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Epistily ho an'ny Romanina toko 9 ka ny andininy 720. Ireo tenin'ireo no entintsika mifampahery ray amin'ity androandroany ity teny izay noraisiny ny fikambanan'ny Dekona noraisina hoentina manangana izao alahadin'ny Dekona izao. Rehefa hita ny teny dia ndeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny filazantsara nosoratan'ny Jaona toko 4 andininy 430 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay nanirakahy sy ny mahavita ny asany. Raha sitrakitsika Dekona dia andeha averintsika irana mamaky izay teny izay ho an'ny Dekona irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny mahavita ny sitrapony izay nanirakahy sy ny mahavita ny asany. Ny ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 9 andininy 720 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay vao antso araky ny fikasany rahateo. Ireo tenin'ireo no andeha entintsika amin'ny fampahery amin'ity androandroany ity.
mifarana zao ny taona. Tapabolana eo sisa dia tapitra ity taona ity. Ity taona ity izay taona araky ny afatra nampitondraina ny ray aman-dreny dia taona nataontsika ho fananganana ny rava. Petraka ho antsika tsirairay mifanontaniana amin'izao akatoko ny faran'ny taona izao hoe aizao aiza isika tsirairay avy amin'izany fananganana ny rava izany. Aza mihevitena hoe zany ka tsy nisy rava teo amin'ny fiainako e. Tadidio foana ny tenin'Andriamanitra hoe miposaka io masoandro io manomboka manoto tsika mandra-piletiky ny masoandro. Ary aza diny ihany koa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe be ny asa fa ny mpiasa vitsy. Ny dikan'izany tsy maintsy misy ao zavatra andraikitra adidy ary indrindra asan'Andriamanitra izay tsy vitanao. Matoa tsy vita dia namany rava zany. Ny zavatra tsy vita dia zavatra tsy voatsangana zany. Ary rehefa tsy voatsangana dia midika hoe rava. Aiza ho aiza itsika tsirairay avy manoloana n'izany afatra izay nampitondrainy tompo ny ray aman-dreny zany. Move efa mba nahatateraka izay fananganana ny rava teo amin'ny fiainany teo avy ny tsirairay sa mbola misy anoany izay mbola variana miraviravy tanana, variana miodikodina. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika mandrakariva hoe atao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona izay teny filamatry ny diakona hoe ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Azadino fa Andriamanitra tsy nanome antsika zavatra izay tsy zakantsika. Andriamanitra tsy nanome antsika asa izay tsy vitantsika. Fa matoa nomeny antsika ny asa dia fatany fa vitantsika izany. Fa itsika kosa no indraindray miraviravy tanana. Indraindray variana ary tsy mahatateraka izany asa izay nampendraketin'Andriamanitra antsika izany. Eo anatrehan'izany tena dia mila manontany tena, mila mandiny tena isika, mila manao jeritodika amin'ny fiainantsika hatramin'izay tsika hoe aiza ho aiza aho manoloana ny asan'Andriamanitra, aiza ho aiza aho manoloana ny andraikitra izay napetrak'Andriamanitra tamiko. Aza mijery ny olona ianao, aza mifaninana amin'ny olona ianao, fa ny tenanao ny faninana. Satria tsy mitovy ny olona rehetrarehetra, tsy mitovy ny andraikitra nampendreketin'Andriamanitra ho antsika tsirairay. Anome ohatra kely tsotsotra ao amin'ny didina izay andraikitra izay. Raha misy olona anankiroa atao fampitahana, misy olona iray izay azo laizany hoe manana fotoana libra eo amin'ny fiainany. Ary raha ny fotoana libra iainana dia mahatratra eo amin'ny tapakandro eo eo. Misy kosa olona anankiray izay miasa any amina orinasa ary tsy manana fotoana libra afa-tsy ny atoandro maraina, ny atoandro ny hariva ihany. Ny zava-misy dia izao, ilay olona voalohany dia mahavita mikonsakre tapakandro iray manontolo anaovana ny asan'Andriamanitra. Fa ilay olona faharoa kosa tsy manana fotoana izy raha afa-tsy ny mamonjy maraina mialohan'ny handeha hiasa, dia amin'ny atoandro mamonjy mandalo kely indray mialohan'ny andahanana hiasa rehefa misy ny créneau, ary amin'ny hariva mialohan'ny hodiana dia miazakazaka izy aloha mamita ny asa. Raha tambatra ny asa vitany dia eo amin'ny adiny 3 eo eo ao anatin'ny indray andro. Petraka amin'ny fanontaniana hoe iza amin'ireo olona ireo no tena navita asa be teo anatrehan'Andriamanitra. Dia ilaza tsy ampisalasalana ny olona raha mandinika avy hatrany ilay olona navita tapakandro iray manontolo ny tapakandro iray manontolo efa mahatratra ho adiny 5 adiny 9 izy teto am-piangonana foana, fa ilay anankiray adiny 3 fotsiny. Raha petraka aminareo ny fanontaniana,
iza moa ny tena navita ilay asa be tokoa. Andeha itsika hitodika kely amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny tantaran'ilay mpanan-karena sy ilay vehivavy manantena raha nanatitra fanatitra teo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ilay mpanan-karena, ny atao hoe mpanan-karena moa izany reo ajeny dia matetika ny fariseo, ny mpanorandalàna sy ireo mpitondra fivavahana tamin'ny fotoan'androny. Ilay mpanan-karena rehefa nakeo amin'ny alitara dia ny eboebo izy, ny dedehaka izy ary ny edinedina hoe izaho tsy mba ohatra ny rira matory fa ny anazy vola kely ny aloha fa ny anahy vola be ty. Ilay ramatoa kosa dia menatra izy na dia ny anantony eo amin'ny alitara ary misitritsitrika miafina kely dia kely ty Jesosy tia nefany no an'ny fananana tao amiko omeko anao. Ilay voalohany ny ampahan'ny fananana nomeny fa ilay ramatoa ny fananany rehetra nomeny. Dia hoy Jesosy, mazava ny teny Jesosy hoe iny ramatoa iny ozy izy no tena navita be indrindra teo amin'ny fanatitra nomena an'Andriamanitra. Iverina ny amin'ilay tantara kely teo tsika dia izao. Ilay olona voalohany manana ndray andro tontolo izy ahafahana manao ny asan'Andriamanitra fa tapakandro any ny foiny. Fa ilay faharoa kosa dia tsy manana fa tsy adiny telo izy satria izay raha miala ny an-trano dia mamonjy eto dia makany am-piasana dia mamonjy eto dia mandeha mody malohany odiana dia mamonjy eto. Adiny iray adiny telo. Raha isika no mandinika raha mijery n'ilay fanoharana nomeny Jesosy taria aloha taria dia anjarantsika no mitsara hoe iza zany no tena navita asa be teo amin'ny asan'Andriamanitra. Tsy izay ny tena zava-dehibe fa ny tena zava-dehibe dia izao: hanao ny asan'Andriamanitra ianao, aza ny olona ny jerevanao. Fa raha ny olona ny jerevanao dia na ianao hanao ny zavatra tsy takatry ny sainao, na ianao iraviravin-tanana satria fantatrao tsy afatsy havita ny vitan'ny sasany ianao. Fa izao ataovy izay azonao atao amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra, satria Andriamanitra miteny foana hoe izay manome am-pifaliana izay ihany no sitrak'Andriamanitra. Ataovy ampitiavana ny asa. Indraindray mampieritreritra ihany ny mahita ny mpanompon'Andriamanitra sasany. Raha manao ny asan'Andriamanitra dia manao ny asan'Andriamanitra karazany hoe tsy maintsy atao ilay izy, tsy halany hoe zavatra forsena ny anaovana n'ilay asa, fa tsy atao ampitiavana ny asa. Magaga satria raha izaho manokana ny mieritreritra ndreny olona eny dia lany andro izy manao ny asan'Andriamanitra, satria tsy akasitrahan'Andriamanitra ny asa ataony. Verimaina izy manao an'izay asan'Andriamanitra izay, tsy aloha ve mipetrapetraka tainy an-trano, tsy aloha ve nandeha nitady vola, raha ohatra ka tsy hanao ny asan'Andriamanitra ampitiavana. Fa tsotra ny hafatra izay ao ampitaina antsika vahoaka an'Andriamanitra. Ataovy ny asan'Andriamanitra, ataovy ampitiavana ny asan'Andriamanitra. Aza mijery ny namanao ianao, aza mijery ny hafa ianao, fa ny tenanao jerena hoe atraiza ny zavatra tokony ho vitako amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Moa ve natanteraka izay tokony ho ataoko sa zara raha nanao? Raha zara raha nanao ianao dia mandiny tena. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mbola mampianatra antsika ary mananatra antsika mandrakariva hoe ho voaozina izay manao atsirambina ny asan'Andriamanitra. Miezaka ianao hanao ny asan'Andriamanitra nefa ozina ny valin'ny fisasaranao. Raha tsy ataonao ampitiavana, raha tsy ataonao ara-dalàna io asa io. Ho antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra ny etefany izany resaka izany. Satria azadino matoa-tsika tonga eto dia omena maimaim-pony sika tonga eto. Tsy mbola nisy nitaky taminareo tsy maintsy manome an'izao ianao eto amin'ity fiangonana ity na ny fanatitra rehetrarehetra atao raha tsy hanerena. Fa izay sipoinao no omenao
Ary iray izay fikambanany dekona manokana dia tsy hanentana anareo akory zay hoe mameza volanay ianareo fa ataovy izay azonareo atao ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Raha jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny lay epistily nosoratany ho an'ny Romanina teo hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Izany teny izany dia teny entina mampahery atsika vahoaka an'Andriamanitra izay mahatsiaro, manana fahoriana, manana fijaliana, manana fahasahiranana eo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Mampianatra atsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra ho izy dia miara-miasa avokoa ahasoa izay tian'Andriamanitra atao. Izay teny fofoy izay ny entina mampahery atsika vahoaka an'Andriamanitra fa raha iresaka kely ny momba ny fikambanan'ny dekonitsika. Ny fikambanan'ny dekona moa raha eto amin'ny fitandremana tany nanandrano dia tsy mitovy ny any amin'ny fitandremana rehetra. Satria ny dekona eto dia miasa 7 andro amin'ny 7 andro. Gaga ngamitsika raha petraka izany fanontaniana izany hoe izany koa ve dia marina, tena marina izany. Satria isan'andro ianareo raha mandalo dia tsy maintsy mahita dekona eto amin'ity fiangonana ity ianareo. Manao ny asan'Andriamanitra ny alehan'ireny dekona ireny tonga eto. Miperaka amin'ny fanontaniana hoe fa inona fotsiny izany ny ilana an'ireo mpiasa am-piangonana ireo? Misy ny mpiasa am-piangonana fa ny zavatra tokony ho fantatsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra dia izao: ny dekona dia tsy karamaina fa asa fanompoana ny asan'ny dekona. Fa kosa ny dekona rehetra dia manana ny asa fivelomany tsirairay avy ireo. Izay ny antony nakana ireo mpiasa am-piangonana ireo tsy ireo ny ampiany dekona fa ireo nalaina hanampy ny dekona amin'ny asa fampandehanana n'ity fiangonana ity. Ary eo anatrehan'izany asa izany dia be dia be ny sakrifisy, ny fahafoizana tsy maintsy ataon'ireo dekona ireo, satria misy mandao ny tokantrano mihitsy ny ray andro tontolo. Misy ny sasany dia eto amin'ity fiangonana ity no andro tokony ny andro, ny andro indray ary moa anaovan'ny olona sasany esoteny izy hoe fa nga tsy mba manana androm-pivelomana, tsisy atao nga reny olona eny, inona ny ataony eto amin'ity fiangonana ity foana, isaky ny dia iny izy iny. Tena manana ireny. Fa ny tenin'Andriamanitra ihany no mampianatra antsika izay mandeha ihany ny ombana. Ary za mahita fa ireny olona manao ny asan'Andriamanitra ireny mbola tsy nitaraina tamin'ny fivelomany ireny, mbola tsy nahare aloha, fa tsy fantatro tany aminareo tany rehefa nisy nitaraina. Tena mijaly zay amin'ity manao ny asan'Andriamanitra ity fa tsy velona ny ankohonana. Fa raha izaho manokana président dekona dia mbola tsy nahare an'ireo nitaraina taty amiko. Mafy tokoa raha ny asan'ireo dekon'ireo eto amin'ity fitandremana ity, saingy ny zavatra mahagaga dia ity: ifonako raha hiteny an'ity teny ity fa raha misy fanakianana, raha misy fanomezan-tsiny dia ny dekona ny tena mahazo tsiny be dia be indrindra ato amin'ity fiangonana ity. Ary rehefa izay ny fitarainany zareo amiko izay hoe président, tena alikain'ny olona ane, miala tsiny amin'ilay fitenenana, tena ataon'ny olona tsinotsinona ane izay indraindray, ary mampalahelo indraindray dia lasa kizitina raha ny efa ran'ireo dekon'ireo indraindray. Izay ifonana ho antsika vahoaka an'Andriamanitra sady izany satria mitondra olona tsy mora. Ary rehefa mitondra olona ianao tsy maintsy misy fahakizitinana ao anatiny ao, satria ny olona ane indraindray ka tena manahirana mihitsy mitondra aminazy. Dia ifonana eo anatrehantsika vahoaka an'Andriamanitra ireny misy fiteny, misy fihetsika, misy toetra izay mety nanafitohina antsika vahoaka an'Andriamanitra ifonana izany satria eo
manao ny asany amin'ny fony le dekona dia anika ampidiry ny ampoly oatra le asa dia lasa mahatonga anazy ho sorena indraindray rehefa miteny izy ka tsy arahana izay teneniny. Manarak'izay ny asan'ny dekona eto amin'ny fitandremana dia asa fitantanana, asa fanompoana zany. Ary amin'izany asa fitantanana zany dia misy ny andraikitra izay tsy maintsy sahanina amin'ny fampandahanana n'izao fiangonana izao. Averiko fa ity fiangonantsika ity tsy mitovy amin'ny fiangonana rehetra ity fa 7 andro ao anatin'ny 7 andro ity mivoha foana. Ary amin'izay 7 andro zay misy asa tsy maintsy atao eto amin'ity fiangonana ity matoa izy mivoha. Zany rehetrarehetra zany dia anisany andraikitra sahan'ny fikambanan'ny dekona ny fampandehanana zany andraikitra rehetrarehetra zany. Ny dekona trainy amin'ny ambony indrindra ka hatraty amin'ny ambany indrindra. Tsy raha miteny hoe ambony indrindra ambany indrindra eo amin'ny fitantanana izay resahako izay fa tsy sanatria akory hoe misy mahafiady ato na misy tsy mahafiady ato fa eo amin'ny ara-pitantanana misy any amin'ny ambony indrindra ka hatraty amin'ny ambany indrindra dia manatanteraka izany andraikitra zany avokoa. Tsy fitantanana ny fiangonana ihany fa ny fitantanana ihany koa ireo zanaky ny fiangonana dia ao ny fiahina ireo sampana maro isan-karazany. Ny fiahinan'ny sampana dia ahitana tantara be dia be ihany koa satria be ny zanantsika amin'ny mahakizy ny ankizy moa dia misy ny manevateva, misy ny maniratsira, misy ny tsy miraharaha. Dia mitaraina ny dekona zay président tsy havita hitana ihan'ireo intsony fa maneva tena tsy manaja mahitsy ireo. Dia ny teniko amin'izao zay dia izao tsotra ihany. Inona ny itondranareo an'ireo dia mitizy hoe zanaka ireo. Ray aman-dreny zay onatrehandreo. Dia ia hoe raha ny zanakareo ao an-trano ve manompa anareo? Raha ny zanakareo ao an-trano ve manevateva sy maneratsira hoe vitanareo ny androaka azy hoe tsy zanako tsony ianao? Malahelo any izy amin'izany fitenazany nefany dia tsy maintsy miaritra ny zavatra rehetra satria izay no maray aman-dreny ny ray aman-dreny. Be dia be ny asa izay sahan'ny dekona atao anatin'ity fiangonana ity ary tsy atao anatiny ihany fa any ivelan'ny fiangonana ihany koa izay ahitana andraikitra maro isan-karazany amin'ny fampandehanana ny fiangonana. Dia ao ohatra rehefa manao fivoahantsika, ohatra hoe mandeha manao fivoahana ngeza be any amin'ny coliseum, any amin'ny isan-keritao-pifoazana reny rehetrarehetra reny dia ahitana ny asan'ny reo dekona ireo avokoa. Ary tatoato dia efa somary mitombo kely ny asa izay nasainy ray aman-dreny ataon'ny asan'ny dekona dia eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ary efa mandeha manao tafika masina zao ny dekona amin'izao ary tamin'ity taona ity dia efa nisy toerana efatra izay nalehan'ny dekona nanaovana an'izany asa fitoriana izany. Toerana iray isy ijoro vavolombelona ao amin'izany tafika masina ataon'ny dekona izany fa mialohan'ny itsanganana io dia isy fijorona vavolombelona kely ataoko amin'ny toerana iray izay nalehanay any amin'ny faritra Akazo roa. Akazo roa zany dia any anaty kininina zany. Ary ny lalana any amin'izany dia tena lalana ratsy. Ary rehefa andeha hanao tafika masina zay vao miainga eto dia efa ataken'ny devoly. Satria izao raha andeha hiainga izay nisy fiara efa nokomandina. Rehefa tonga ny andro asabotsy hiaingana dia natsoina ilay fiara amin'io andro asabotsy hiaingana io no miteny ilay fiara hoe tena mialatsiny président fa tsy afaka fa ay moa tainy amin'io Akazo roa io fa tany zay fa tavela tany nandritra ny herinandro ay fa tena mialatsiny fa tena tsy afaka mandeha izahay. Eo vao nitady fiara andeha hitondranay ao any amin'ny tanàna na Akazo roa, FPVM Akazo roa zany. Dia saotra an'Andriamanitra fa rehefa natao ny fitondranam-bavaka sy ny fandroahana devoly dia nahita tomobily zay ary tsy apozina mihitsy amin'ny fomba hoana moa ny ahitana tomobily tapotapoka eo na ahita tomobily ary tena olona mpanompon'Andriamanitra ilay fiara mitondranay la afaka ny ainga Soamatsara zay fa iny an-dalana
rehefa eo amin'ny 2 kilometра efa tazana ny tanàna anakazo roa eo amin'ny 2 kilometra eo satria manao detour be manoatra zao le tanàna vao miditra ao akazo roa eo akaiky eo vao miatahaka indray ny devoly eritreto eo nalehana hatramin'izay lalana ratsy faran'izay ratsy fa lalana mahitsy be tany mahitsy be ohatr'izao dia misy lavaka kely ao fa tavela teo le tomobile jerevanao ambany ina raha mampicoinsan'ity tomobile ity eto tsy hita zay mampiava dia tena tonga dia menahena fotsiny eo ampivoan-dalana eo ny fiara rehefa natao ny asa rehetra natsona daholo ny vahoaka n'Andriamanitra tena tanàna hoe avy apio zay nanosika fa tsy nietsika le fiara e natao ny fandroana devoly natao ny asa rehetra dia afaka soma tsara jereva ina raha nampicoinsan'ity fiara ty teto gaga ianao dia ny conclusion sisa dia dia tena asan'ny devoly zany rehefa tonga teo an-tanàna moa zay dia niteny lay pasteur hoe amin'ity tanàna ty ozy izy zavatra miandry anareo be dehibe ny manana doany eto ary ny zanaky ny olona manana doany izay lehibehibe dia manangana doany amin'ireny vohitra kely isan-karazany dia misy doany be dehibe eny zay zany ilay asan'ny devoly izay nanakana anay tsy hiditra ao amin'ny tanàna io natao moa ny asa fitoriana teo ahafaly mpitandrina tena nisy vokanozy izy pasteur ny asa nataonareo taty akazo roa fa misaotra anareo pasteur no niteny an'izany fa tsy zahako mamorona rehefa andeha ody dia mbola miasa ihany ny devoly rehefa andeha ody fekarana maina be tsisy nininina fa maina be fa izy aloha fekarana miakatra tendrombohitra rehefa niakatra teo amin'le tendrombohitra efa akaiky ho tonga ambony niembotra le fiara raha marina raha fiara miembotra zany dia manaraka tatatra na diana tomobile ny fiamorana satria misy tatatra ohatr'izao mahitsy diana fandanany tomobile fa nagaga dia ity rehefa miembotra tomobile dia mivily makaty andehany amin'ny antsana ary teo amin'ny tany maina tafajanona any izy ny farany iteo ndray rehefa natao ny fanosehana natosika natao daholo rehetrarehetra jerevana ndray tsisy nininna ao amban'io tomobile io fa dia tonga dia tany maina be fotsiny zao fa mipatinina le fiara natao ny asa ny esana le tomobile andao aloha esana ny tomobile fa tsy nietsika io fiara io re olona nefa rana dia andao alohantsika hibebaka dia rehefa mibebaka izay dia tsaroko tapoka ny tenin'ny pasteur hoe ay moa amin'ity vohatra ity dia feno doany ireny vohitra rehetrarehetra eny fa sady mibebaka tsika no anao a distance nyreny doany rehetrarehetra reny dia natao ndray ny asa natao ny asa vita ny asa dia lasa andao amin'izay atosika tomobile salany tsisy nininna ny fiaingan'le fiara teo reo tena ianao mampiresaka ako fa na izara mba gaga zany ny atao hoe asan'Andriamanitra zany ary asa dimo fa tena miasa ny devoly amintsika ato amin'ity fiangonana ity ary manao ny fomba rehetra izy tsy hatateraka ny asan'Andriamanitra tsy izay amin'izay dia koa na fa ny sampana rehetrarehetra izay manao tafika masina dia mahafantatra an'izany asan'ny devoly zany avokoa misy koa ny tafika masina izay misy ny vokatra dia isy namatsika zany izay ho avy eo natateraka fijoroana vavolombelona mikasika izay tafika masina nataon'ny dekon'izay mangataka ny ray aman-dreny Jeanette mba hiakatra ety hijoro avolombelona ataotsy eo ny micro i Robert eo amin'ny fazatahitina lavitra fa so mitsoaka ny vodiny vavaka sika tompoko voninahitra ny enao asandratra eo anao ry Jehovah tompony maro ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po ianao saotranao indrindra ny amin'izao ora sy fotoana izao mbola nomenao ny
fotoana izay vokatra ho an'ny diakonina, ary raha ny vokatra ho an'ny diakonina izany no ananana anjara hijoroana vavolombelona tamin'ny asa natao tany Ambotsimiray niarahana taminao Jesosy ka nanehoanao ny voninahitra ao. Dia mety izy ianao Jesosy hiaraka amiko eto hametraka ny teny rehetra ao ambavako sy hampatsiahy ny voninahitra ao izay naseho anao tamin'ireo ray aman-dreny tany Ambotsimiray tany. Sotra Jesosy. Amen. Ny fijoroana vavolombelona zany dia nitafika masina izay nataon'ny diakonina tany Ambotsimiray. Izay ray aman-dreny lehibe mpivady izy ireo, 70 taona le ramatoa, dia 770 taona le dadabe. Izy ireo dia dadabe aloha zany efa tsy dia maheno ny sofiny, tsy dia maheno izy. Dia bebe indray nienjera hono izy teo aparafara dia tsy mahetsika ny ilany, fa tsy mahetsika dia hipetraka eo an-davarangana eo fotsiny. Dia rehefa tonga tany ny diakonina mizarazara moa izany, nanao portaporta, dia 4 menadaza niditra tao amin'ny dadabe sy bebe. Dia rehefa tonga tao dia natao ny asa-pifoazana, natao ny dinika asa-pifoazana satria fifoazana zany zao manao portaporta fa diakonina ny anarany. Dia natao ny dinika, dia rehefa natao ny dinika dia resy lahatra ilay zanany, dia nanaiky izy hoe diovina ny tranonareo. Eny tompoko. Dia nidiovina ny efitranony. Dia natao ny asa-pifoazana, na masinina ny rano natao rahan'i Jesosy, na masinina ny diloilo masina. Dia niasany izy nitendrena ny vatany. Fa rehefa vitsy zany tonga izy dia nioraka, na eno na nandran-tanana, nitsangana, dia nitsodrany diakonina. Voninahitra Andriamanitra zany. Tsodrany vahararaka ny nataony, ary tena faly izy. Dia ilay zana nipetrahany tao nanapa-kevitra hoe amoro ny taranaky dadabe sy bebe zay ivory zay ifampidinika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Izay ny portaporta ny asabotsy satria ny fotsiny zany fa ny alahady kosa dia rehefa vita ny fotoana dia asa-pifoazana ohatran'ny aty amintsika. Fa saingy tsy ohatran'ny aty amintsika hoe mpiandry 4 olona ray, fa tany kosa olona 5 amin'ny mpiandry ray. Saingy mpino rehetra tao anatin'ny fiangonana dia resy lahatra, ary faly be nahita izany hoe mpanompon'Andriamanitra avy any an-taninan'andrano izany. Fa dia nanantona daholo na kely na lehibe ny lahatra nanaovana asan'Andriamanitra. Folaka mihitsy ny lamosin'ilay diakonina ny asa tany. Ary mbola maniry izy ireo sy mangataka mbola hiverenan'ny diakoninany. Izany dia voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Sotra Jesosy. Amen. Sationan'izany rehetrarehetra zany amin'ny asa tafika masina izay ataon'ny diakonina, satria raha tamin'ity taon'ity fotsiny dia tanàna 4 no vitan'ny diakonina. Azadiny fa ny diakonina raha mandeha tafika masina dia tsy afaka manafoana ny eto an-toerana, fa tsy maintsy mandeha foana ny asa eto fa izay tsy afaka tsy miasa eto no mandeha manatateraka zany tafika masina. Zany Ambotsimiray zany dia tanàna izay azo lazaina hoe tena mbola ao anatin'ny fomban-drazana, satria eo amin'ny tanàna Ambotsimiray misy ny fahasandrasan'ny tanàna ray manontolo ao anatin'ny faritry Mangamila sy manodidina iny. Ao ny fahasandrasany ao ary tena mbola manao fomban-drazana be ny vahoakan'Andriamanitra ao fa mifampivavaka daholo izy saingy mbola manatateraka fomban-drazana. Zay rehetrarehetra zay no 4 nampitaina ao antsika tsirairay avy. Asadino fa efa tapabolana ho ao sisa ny fotoana izay ahafahantsika manatateraka ny fananganana izay rava teo amin'ny fiainantsika. Aza variana intsony, aza lany andro intsony, aza mijery ny namana intsony, fa ny tenanao jerena. Todio ny lasanao hoe aiza sy atraizany zava-bitako dia manaova jery todika, manaova
évaluation zay vitanao rehetra hoe mbola misy ve ny tsy vita. Raha mbola misy ny tsy vita, mbola manana tapabolana ianao ahafahanao manatanteraka izany rehetrarehetra zany voninahitra ao anatin'izany dia eo an'Andriamanitra irehirehana. Saora tompoko. Atsipony mitady atandroko ny omby alefa ny toriteny ampony manam-panahy rena toa trafikena me mahery ambava homana ampo mieritreritra. Manarak' izany dia malaza amin'izao ora sy taona izao ny atao hoe Facebook. Facebook io dia tsisy izay tsy malala na ny kely na ny lehibe. Misy ny Facebook anankiroa, misy ho an'izao tontolo izao, misy an'Andriamanitra. Ho azo avaiko amintsika tsotsotra izy io. Men'Andriamanitra masontsika, firy ny isan'ny masontsika? Roa. Sofina, vava, ray. Eny ary ampiasan'ireo tsika dia fomba fampiasantsika masontsika matetika dia mijery zava-poana. Vitsy amintsika mijery zavatra tsara dia izao hoe ilay azo fijalian'i Jesosy. Ny maso dia nampiasaina. Ary matetika ny maso raha miasa dia ao anatin'ny Facebook, ny 10 isanjato ny Facebook dia aleo ataoko hoe tsara, dia ny 10 ataoko hoe ratsy. Ohatra anankiray ratsy tena tenainiko antsika zao dia raha ohatra misy vaovao ratsy dia aingana be Facebook. Nisy olona namono ray aman-dreny hony, inona ny antony? Lova. Nisy namono vady hony, inona ny antony? Mety ho fahasarotam-piara, mety fisototoka, mety zava-doza. Misy kosa nefa ray aman-dreny mamono zanaka tsy voaely zay, voaingana zay nisy izay zavatra izay. Dia hoe amintsika hoe ampiasaony masontsika ho an'Andriamanitra. Manaraka dia sofina anankiroa dia gaga koa eny an-dalana. Tsika nga mahita tsara ho an'ny tanora na ny lehibe 10 isanjato manana an'ilay kit main izy ny filazatsika anazy. Miaino an'ireny. Indraindray raha tsy maheno misy tomobile mandalo aza. Fa mandeha ny klaxon tsy maheno. Misy taxi be izay nandehanako tonga saina namaky an'ilay teny tao anatiny manao hoe esory ny écoutera ozy aloavy ny fre dia fisokafy ny Facebook. Ohatr'izay zany tsika miala ny an-trano ahitsana dolo aloha ny rehetrarehetra tonga eto amin'ny tempolin'Andriamanitra hivavaka tsika dia mandofanantitra dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary ny farany tsy kely indrindra dia ny vava. Gaga angamitsika inona zany le vava? Le vava akoho vavy maneno. Be dia be zao ny lehilahy mifaly amin'izany akoho vavy maneno. Tena hoarina ohatry ny akoho vavy mihitsy ny vehivavy ny ray aman-dreny satria nahoana? Izy no mampianatra ny zanany hisakafo. Ary ny vehivavy koa no mampianatra ny zanany rehefa mangatsika dia ataony ambanin'ny elany. Ohatr'izay koa ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Koa amintsika hoe misy koa nefa ny lehilahy izay atao hoe akoho lafataka na akoho lambohatra. Inona indray izany ozy izy tsika? Ny akoho lafataka matetika dia izao. Tsy miady fa ny kibay akelika ihany. Manao tahiry apo. Ary ny akoho lambohatra indray dia izao. Tovy amin'ny mpamosavy malemy ny ao an-trano na ripany. Indrindra rehefa mamizay izy mampiakabe eo. Ka izao teneniko antsika men'Andriamanitra andreo maso ireo tsika mba tsy jamba mahita amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny. Meny sofontsika ny hain'ny tenin'Andriamanitra teo mba ho ampiasaina. Ary meny vavintsika mba hiterana anazy me voninahitra anazy. Kodiko le farany meko antsika dia izao tsy ampy vitamine A, B, C, D tsika ary tsy ampy calcium, VPG. Inona moa izay? Vitamine A, B, C, D dia izao voalohany A, amoro, B, baiser, C, câlin, ary D, discussion ao anatin'ny tokantrano. Ary ny calcium kosa VPG dia izao la vie à prière avec Jésus. Tsy ampy vavaka tsika dia milasa mananao foana. Tsy misy matateraka izany tsika tsirairay avy dia tsika hiary hitsangana no nirany miankina aminao ambokira fafitopolo iarahantsika mihira hiary hitsangana tsika tompoko dia hiaraka hivavaka tsika rehefa avy eo.
Ny lanitra tokoa no seza fiandriananao ry Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina. Ny tany ny fitoeran'ny tongotrao. Indreto izahay, tsy nataonao mpanompo tsony fa nataonao zanaka ao Jesosy. Indreto ny adalan'izao tontolo izao, izay natsoinao hampaminatra ny endry. Raha ny fo maraina izay tompo dia izao hoe mezaka ny hanao ny tsara, fa ny ratsy izay tsitrako ihany ny vitanay tsiraray avy. Ankehitriny tompo dia nafafinao teto ny tenin'Andriamanitra. Betiko ny vokatra fa ny mpiasan'ny vitsy. Mifono aminao izahay, mamelany alokay ahy, mamindrafo aminay tsiraray avy raha misy rehetra izay tsitrako ny fonao ka vitanay. Mangataka famelana aminao izay tompo, satria ny tenina manao hoe namena tahaka ny jaka aza ny fahotanay ahy, dia fotsianao tahaka ny volon'ondry fotsy, na mangatsakatsaka tahaka ny sily ary dia ataonao tahaka ny oram-panala. Tompo, mamelany elokay tsiraray avy satria mpanota izahay. Manota impito amin'ny fitopolo impito. Enina dia amin'ny ankonanay azy, amin'ny fianakavianay, amin'ny fiarahamonina aminay, ary indrindraindrindra amin'ny fiangonana izay ijoroanay. Dia manana ny fahalemenay izay tsirairay avy. Ampianaro izay tompo hifankaty. Ampianaro izay tompo ay ara-ty aminao ka hianaraka ny lalanao tompo. Satria anao tompo navita nandresy ny fahotana rehetra, navita nandresy izay rehetra fandrika ny satana tetỳ tany. Ankehitriny tompo dia minsy mananteny izay fa mamela ny fahotanay tsirairay avy ianao. Ka izany indrindra no asainay tsirairay avy manao hoe sambatra ny olona izay voavelany sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy hainy Jehovah eliko, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Menan'Andriamanitra raisy tompo-panao ny lanitra sy ny tany. Menan'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana atao amintsika, torotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalana namako Ponty Pilato, nomona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalefina, nentina tamin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty amin'ny fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka vavan'Andriamanitra Kristy, avy any dia tamin'ny fiainantsika. Ny fanahy masina, fiangonana masina mandeha amin'ny tontolo izao, fiangonana ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka izay. Misy adiny kely ilay farany teo Facebook roa no tenegniko antsika, dia amin'ny Facebook kristianina, dia ity azehako antsika ity firana sy baiboly dia hoe amintsika afatra afara manao hoe fantariny zavatra rehetra azony mafy izay tsara, ny andony lanitra sy ny tsara ny arotsaka antsika
voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Halleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony enko ny voninahiny tamin'ny rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mbola faly miarakapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao andro alahady izao. Miarabany manokana amin'ny diakona izay mpiara-miasa ampitanjona amin'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra dia hoe mahereza hatramin'ny farany mba tsy hisy jodasany ny ray amintsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Soza tompoko. Tonga amin'ilay famakina ny mpanompon'Andriamanitra izay nanohatra ampiaingana zao alitaramasa zao tsika riavana. Tononona mpanajany zany Andriamatoa sy Ramatoa isany. Rahalalaksoa Henriette raika amby 20 taona tamin'ny 15 Desambra mangataka fahasalamana. Raholon'Irina Fanjamalala, Ravelson Andry tamin'ny 13 Desambra. Ravelson Yarivonjy Radolalaina. Ralson Patricia Michel tamin'ny 12 Desambra. Randriamisaina Hajatiana. Rajafy Manjato Mano Onja Malala tamin'ny 12 Desambra. Rabodarso Lydia Claudine tamin'ny 14 Desambra mangataka fahasalamana. Rakotonjabe Jean Ernest tamin'ny 13 Desambra mangataka vavaka. Ravoniarimisa Eliane tamin'ny 13 Desambra. Rakotoninjaina Tsiaronirina Masoanjo tamin'ny 12 Desambra. Rakotoninjaina Mialso tamin'ny 13 Desambra. Rakotomalala Mantsiniana Rabe Manatso sy Pasteur Rajaontaina Mily 20 taona mariazy tamin'ny 14 Desambra mangataka fahasalamana. Rafanambinantso Malalanirina tamin'ny 14 Desambra. Rafely Manantena Marie Josiane tamin'ny 14 Desambra. Ravaonirina Marie Hollande. Rakotomalala Cyril Eugène tamin'ny 14 Desambra mangataka ny fitahin'ny tompo. Tainjanahary Liva tamin'ny 12 Desambra. Rafaramalala Jeanne Odette 70 taona tamin'ny 6 Desambra mangataka hira ny miankina aminao efa vita teo io. Andriana Valina Miora, Andria Manalmanana Mirana tamin'ny 14 Desambra misaotra Jesosy. Rakotaro Malala Andria Manalina tamin'ny 6 Desambra misaotra Jesosy. Rabeaja Olseno Rinja Zina Tsangitso tamin'ny 13 Desambra zavady mangataka hira fa 7 sy 700. Coquelard Nicolas avy any Frantsa tamin'ny 4 Desambra. Rakotarinena Josia tamin'ny 6 Desambra mangataka fahenjena sy fahaizana. Hajamalala Lanjatina Sylvia tamin'ny 9 Desambra. Deux voisins Sam Jade Moa tamin'ny 10 Desambra. Rahary Malala Nirina Mamiso tamin'ny 14 Desambra. Rafeny Manantso Isaia Niavo tamin'ny 14 Desambra mangataka vavaka. Ranoely Arvao Jean Robert tamin'ny 14 Desambra. Ratsy Vohony Miaro Valso tamin'ny 14 Desambra. Landy Arzaka Finona tamin'ny 12 Desambra. Rani Voarmanga Hantarvely Liliane 7 taona amin'ny mariazy tamin'ny 14 Desambra. Anjary Marimanana Hentso Mivady tamin'ny 10 Desambra. Ravalso Done Anjianjaka tamin'ny 10 Desambra. Anjay miadana Rélis Joachin tamin'ny 7 Desambra ary fariny tekona Taninananjano. Ny tenin'Andriamanitra tsara indrindra zay ho antsika na nanokatra tsy nanokatra teo amin'ny Jeremia 1:5 azafady. Jeremia 1:5 ny andiny 4:30. Jeremia
Faraika amin'ny dimapolo andininy fa enina amin'ny telopolo rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa izao no lazain'i Jehovah injo isolo vavanao amin'ny adinao aho sady anao famaliana ho anao ary horitiko ny ranomasiny sy ataoko tankina ny loharanony. Amen. Tsangantsika tompoko hivavaka. Manome voninahitra anao zay Jesosy malala amin'izao fotoan'izao. Manaja anao zahay satria anao le tomponay sy mpanjakanay. Anao le tompony fahefana feno ho anay zava-mananay izay manana fahefana feno ianao mamelona anay. Manana fahefana feno ianao mamono anay ary mbola manana fahefana feno ianao maminja fo aminay. Izany no isaoranay amin'izao fotoan'izao. Mbola namezanao tombona andro indray afaka miaona aminao, afaka miaraka aminao, afaka miresaka aminao ary indrindra Jesosy io afaka mamaly fity aminao izahay amin'izao fotoan'izao. Reo ny mpanomponao nanoratra anarana amin'izao fampiaingona ny alitara masinao zao. Zava-dehibe ny izany Jesosy. Tsy ampafiry ny ananany fa makely masombitsombony Jesosy nameny. Raisy fa vokatsy ny fony Jesosy. Ao kosa nefa ny mpanomponao zay tsy mba afaka tonga eto noho ny antony maro samy hafa Jesosy. Ianao mahalala an'izany araka ny teninao hoe fantatso ny ahy ary zanako sy ny asatanako daholo dia ianao momba an'izany. Mametsaka an'izany rehetra izany Jesosy eo am-pelantananao izahay ary ny vahoakanao zay tonga eto na manomboka aty amin'ny farany ambany any amin'ny premier étage, deuxième étage, quatrième étage manana ady daholo any vahoakanao Jesosy ary izany indrindra ny antony atongavany eto Jesosy. Mety tsy afaka nanoratra teto izy fa kosa Tompo ianao nangatanay mba hamaly an'izany, mba hijery an'izany, mba homba an'izany araka ny teninao teo hoe izao no homba nareo. Dia fantatsao zay mahasoa amin'ny mpanomponao na mbola tsy mangataka akory ary ao no mangataka fahasalamana mba hahafahany manao ny asanao. Ao kosa Jesosy maniry mba ho tonga eto amin'izao tempolomasina izao mba ahitanao zay toerana anankiray fanaovana rendez-vous aminao isaky ny alahady Jesosy. Isan'andro izay Jesosy mivavaka fa ny tokantranonay ihany fa ny andro iray asa alahady mba akanesanay aty amin'ny vavahadin'ny lanitra Jesosy. Dia aza vela dio sanjara zay vahoaka rehetra Jesosy. Zay mpanomponao tonga eto mba ho fata amin'ny famahery ilay Andriamanitra ivavahana ary Andriamanitra meno vavaka ianao sady mamaly vavaka ary tsy mivaomaly saio ary manjakizay. Eo am-pelantananao na metsana an'izany vavaka izany Jesosy. Raha fantatsao fa tsy ampy feno rehefa tonga andro lehibe famonjam-po Jesosy. Tokony mosa diso hifonana aminao izany Jesosy. Sy ny avamaranao zany mba tsy hanana ny devolo fahefana ny anisany izy na ny devolo mpangalatra vanim-bavaka izany fa mba atody soa mahatsara amin'ny vahoakanao tsirairay avy zay fehitahina avy aminao. Voninahitra ianao rerena tsy amin'ny taloko manjakizay. Amen. Petraka isika tompoko. Dia mbola fialamaram-pahatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izao tsika dia tonga amin'ny 10 minitra ny siko lelahady. Dia falimarabany diakonina ihany koa natratran'izao fanateram-bokatra izao. Dia mahereza trany amin'ny asan'ny Tompo izy ny tenin'Andriamanitra fa tsy fona tsy akory ny fikelezanareo aina. Dia magatana mba hitsangana ny ankizy kely ny sekoly lelahady indrindraindrindra. Dia ny mpampianatra sekoly lelahady, ny diakonina pia ny sekoly lelahady. Ataontsika ny rahatia zaza andininy voalohany ihany. Yeah.
Tia zaza tokoa ianao Jesosy ary misaotra anao ny amin'izao fotoana izao. Fanomenao fotoana tokoa ny ankizy mba hieny ny teninao. Dia tongava Jesosy isa amin'isany dabilio rehetra. Fananao masina ny ameno anay ary ataovy tahaka ny efa may Jesosy mba ho voninahitry avokoa ny fiainanay rehetrarehetra indrindra fa ny ankizy kely. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny angatahako izany vavaka izany. Amen. Dre mandera ankizy nisy biby maromaro zany ny vory. Dia nisy biby somary vaventiveny. Dia ry zareo reo zany no ohatran'ny be frere ihany zay ry zareo. Dia misy zany madinidinika. Dia hoe iza amintsika reto zany ny tena be voninahitra sy tena lafo vidy. Dia ozy izy ny rameva. Zany tena lafo vidy sady zany ngeza indrindra zany avo indrindra fa nitapindohanareo raha tazako daholo. Dia ozy izy ny liona mangina eo nareo. Fa izay liona ny tena mpanjaka ny biby. Zay manana vangy afaka anekeranay ianareo. Zay manana ho ary zay ny tena matanjaka indrindra, zay mpanjaka ny biby. Dia nisy biby anankiray indray zany ny teny. Ozy izy ny vorotsiloza amin'izao vaninandro ny krismasy zao. Izay vorotsiloza ny tena lafo vidy indrindra. Satria izy ny henanay tsy takatry ny manitra ny henanay. Fa ifandro mba amin'ny mpanan-karena. Zay mahavidy anay ny manan-karena. Zay zany ny be voninahitra indrindra. Mangina ozy ny saka fa izay ny tena be voninahitra. Zay ary any an-trano zay ny matory eo ambony fandrinan'ny tomponay zay eo ambony ondana. Zay rehefa tonga ao an-trano tsy maintsy safosafona. Zay rehefa te hivoaka amin'ny alina tsy maintsy hitadiavana fasika. Dia ao anaty fasika zay. Dia zay zany ny tena manan-kaja sy be voninahitra fa zay ny tena tsara. Dia nisy biby anankiray zany rakizy zay biby tena be fandeferana indrindra. Izy zany tsy dia miteny. Dia hoe ary ianao ahoana e? Dia hoe eny e, tsy fantako aloha fa anananareo daholo zany rehetrarehetra zany. Ny saka hono zany any an-tranon'ny tompony no matory. Ny liona matanjaka. Ny rameva tazana ny tapindohantsika menakavy. Fa ny anahy kosa aloha zao. Ny nay ny tandroko anay anaovan'ny olona bracelet. Ny nay ny hoditray anaovan'ny olona blouse en cuir. Zesta mihitsy narangana raha matoa manao ny hoditray. Ary amin'izao krismasy tena tenentsika izao tamin'izany andro zany ny dadabe anay tsy nahita hitoerana zany mpanjaka tompo Andriamanitra namorona atsika tao an-tranonay izy ny nandroso. Zay ny napetrano azy. Dia tsy fantako aloha zay tena voninahitra be indrindra amin'izany na izaho na ianareo rehetrarehetra reo dia samy nangina daholo. Dia inona zay biby zay ry rakizy? Ny omby zany ny omby zany. Dia ny lesona tena hotsoahana amin'izany dia ny omby tena anisan'ny biby be fandeferana ary manetry tena. Dia itsika zany rehefa manana fanetretena satria efa hitan'i Jesosy ny fanetretenan'ny omby rakizy. Dia izay hono nampatongan'i Jesosy nakany an-tranon'omby izy no teraka. Satria be fandeferana be hono zany ny omby. Dia tsika koa zany rakizy amin'izao vaninandro krismasy zao mba manana fandeferana. Mila zany tsika manana fandeferana any am-pianarana any. Ohatra zao misy mirehare dadanay manana tomobile, zay manana 4x4, zay manana PS3, manana PS2, ny anay ny telefonina anay Pro Max tsy intsony be dia be. Dia itsika zany rakizy rehefa mpianatra sekolah dia mila manina zany tsika? Mila mandevitra sy manetry tena tsy miteny tahaka an'ilay omby. Dia iny fanetretenantsika iny rakizy hitan'i Jesosy iny dia mba ataony tahaka ny tamin'izy teraka lasa izy mandeha mitsaitsaika moramora ao am-pontsika. Dia Jesosy zany rehefa krismasy teraka ao am-pontsika. Dia zay zany ny atao hoe krismasy Jesosy teraka ao am-pontsika dia miaraka amin'ny fanetretentsika. Dia ny tenin'Andriamanitra azontsika alaina amin'izany dia hitantsika ao amin'ny Matio 7:20. Matio 7:20. Rehefa hita dia raha mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay manandra-tena no ahitra, ary izay manetry tena kosa no asandratra. Dia izay zany nanandratana ny
omby. Dia tsika zany tsy hoe manao ohatry ny omby akory fa manetry tena tahaka an'ilay nataon'ilay omby. Voninahitra amin'izany dia eo an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Sotra toko miarahabantsika rehetra faraparany taonireo Jesosy ny miarahabanao e. Ny fifaliany dia ny mahitanao, ny tiany dia mahitanao midera azy, mahasambatra azy dia ny miaino ny feonao. Faraparana ny taona samy mieritreritra daholo izay holazaina amin'i Jesosy. Voalohany aloha ny amin'ny azo krismasy, za teo aloha za nisan'ny kamokamo indrindra manatrika an'ireny krismasy ny sampany ireny. Ny ato za le tonikirany ihany tena tadiaviko, le tonikira iny mampahery, iny mampisandratra, iny mamelombelona, nefany saika safotra ao anaty zava-maneno daholo dia sady marary ny sofoko marary koa ny foko, satria tsy mahalala ninninina mihitsy fa mipetraka fotsiny ny tongotra ny mandindihy dia saika tsy tamana mihitsy aho hatrany hatrany. Fa tamin'izao krismasy zao kosa misaotra manokana ny sampana fa natsiaro n'izany foko zany hoe na ny tadiavin'ny pastera inona ny tiany. Saotra nareo, saotra be dehibe hatramin'ny fambony mihitsy ka hatramin'izao aloha dia milaza aminao fa mahatiantoka mihitsy ianao ratsy tsy nanatrika an'izany. Tsy natao tsony le hoe hira fotsiny, hira nakaleo tsisy an'izany tsony. Saotra azy. Fa ny tena nataony zao raha misy hira anankiray dia iny nasiany tantara, tena tantara nahavariana mihitsy ary tena nahavariana. Saotra nareo amin'izany rehetrarehetra zany fa tena nahazo lesona daholo na hatramin'izay ka hatramin'izao. Zany ataoko hoe mahatiantoka ianareo tsy nahita an'izany, tsy azo averina zany fa raha misy mangataka angambany miaverena dia mamerina tsika fa tsy fantatra na isy fotoana na tsisy fotoana. Fa ny androany an'ny fefy izay ny ataoko hoe manasa antsika na ny maly fotsiny arany an'ny tabetanimia fa vahoaka be zany fa lazaiko anao fa tena manan-kevitra mihitsy reo tanora reo, tena manan-kevitra mihitsy ary tena mahavariana. Tsy hoe izy rery fa zay fotsiny aloha ny maly, efa samy nanao an'izany daholo ny teo aloha, fa tena mampieritreritra, mampivavaka, mampanisy fanapahan-kevitra hoe hivavaka amin'i Jesosy amin'izay zay. Androandray an'ny fefy tsy fantatro ny latsinainy, ny talata, alarobia mihitsy tsy fantatro tsony fa dia rehefa avy eo zany enitsika. Fa manoloana ny vokatra farany any sampana diakonina isika. Sampana diakonina dia za aloha misaotra azy manokana fa ny fanisandrakitra fotsiny aza angera olona alina be reo vo afaka io maraina io paharivan'ny andro alina foana zay vao vita, tsisy miala eo mihitsy zany. Ary zany tena manongo tena mihitsy hoe very dolo ny volantsika raha tsy nisy an'ireo diakoninareo ka dia misaotra azy tsika. Faharoa izy dia nanao tafika masina tsara ny meno an'izany hoe olona efa lehibebe reo daholo ny diakonina mantsiny, mbola mandeha lavitra, mbola tonga lavitra, na mandeha tongotra na mandeha fiara, tena mila finiavana zany fa vitany zany. Misaotra azy, misaotra azy, misaotra azy. Anao rakitra, anao fanatitra ho azy tsika, tsy adinontsika mihitsy ny mampahery azy
aza diny mihitsy mampahery azy satria tena tandroka hiaro ny vozina diakonina, miaro filaminantsika, miaro ny vahoakantsika, miaro ny volantsika. Zany ka dia misaotra azy dia mirakitra voalohany izay any kitapo any fiangonana, fa ny amin'ny mpania kosa dia atoritsika daholo ho any sampana diakonina dia mivavaka ho azysika mba aleo alasana. Zay no mahatonga ny diakonina vitsy ny miditra eo vitsy indrindra fa reo dada sineny eo daholo teniteny ratsy mihitsy ny ankizy any tokantrano any. Zay ny ataoko hoe ampaherezo izy zay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra.
Mpiaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo atratranyity andro alahady ity amin'izao fanateram-bokatry ny dekona izao fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy tonga fotoana amakina ny rarahan'ny fiangonana isika afa amin'ny F7 toy izao manaraka izao indray ny fandaharam-potoana ny fankalazana ny Noely ny sampana amin'ity herinandro manaraka ity anio alahady 14 Desambra dia ny sampana fefy raha pitso alatsinainy 15 Desambra ny lampe ny talata 19 Desambra Gaetam ny alarby 17 Desambra Katezo ny alakamisy 20 Desambra SL4 ny zoma 17 Desambra STKVM ny asabotsy 20 Desambra any Kateza ny alahady 1 Desambra any Saha ny alatsinainy 2 Desambra sampana fanantenana ny talata 3 Desambra ny MIM ny alarby 4 Desambra ny CFF ary ny alakamisy 5 Desambra dia ny hazo Noely avy amin'ny sampana fanantenana ilazana ny fiangonana fa mitoetra ny fampidirana mpiambana vaovao eto anivon'ny sampana fanantenana manomboka amin'ny 5 taona no miakatra no afaka miditra amin'ny farana ny alahady 15 Janoary izany fisoratana anarana amin'ny sampana fanantenana izany ao amin'ny efitrano 20 sy 300 rihana faharoa avy amin'ny afafia fifaliana be amin'ny sampana afafia no manasantsika rehetra mpiara-mivavaka anatrika ny alahady ny sampana afafia ny mpitandrina iraka pasteur raha manankatenaina Wilson Remy sy pasteur Rajaotahina Mily Mivady sy ny ankohonany izay atao anio alahady amin'ny roa ora eto amin'ny fiangonantsika ao amin'ny rihana faharoa avy amin'ny sekoly alahady ihany mianatra ny sekoly alahady ao ren'ny fitaovavahana voalohany ka toy ny mazatra dia nidingana fahatelo hatramin'ny fahasivy sy nidingana olon-dehibe dia ao amin'ny premier étage nidingana fahafolo hatramin'ny dingana fito ambin'ny folo sy 20 dia ao amin'ny 4e étage manao AG ny mpampianatra aorian'ny fampianarana ilazana andray aman-dren'ny mpianatra ny saha sy ny fiangonana rehetra fa ny krismasy ny saha atao krismasy ny saha dia atao ny 1 Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro mbola tsy vitany ao amin'ny rihana voalohany toy izana ihany raha avy amin'ny Katezoa ny sampana Katezoa dia faly manasa ny fiangonana ao tonga anatrika ny anjara krismasy ny sampana ny alarby 17 Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora hariva ao amin'ny 4e étage izay ahitanao tantara mitondra ny lohateny hoe miomana rahavana misy ravahana hirasidia izany any Katezoa izany ko satria efa vita ny fanatazana fanatra dia atolotra aloha ny fanatitra izay voatoizana ny raharaha krismasy ny andro fitiavana mandrakizay fitiavana foana ny an' Jesosy sangantsika rehetra
vavaka sika zay ny vitanay Jesosy faly zay manana anao tianay foana mifidy anay foana mpiara-miasa aminay foana vita ny taona misaotra Jesosy atolotra anao izao fanatitra izao na kely iny na be iny ho anao Jesosy fonay ho anao miaraka ny fonay sy ny fitiavanay ho anao ka dia misaotra voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany haleluya masina Jehova tompony maro endrika voninahitra petraka isika. toy zana ny famakina ny raharahan'ny fiangonana avy any amin'ny Toby Masina Mbotsomeloka. Ny Toby Masina Mbotsomeloka dia kalaza ny alahadin'ny pasteur Iraka Rasoana Arzety izay ho tanterahana ny alahady 1 Desambra ho avy izao any atena apresiana antsika tsiraray avy amin'ny fanatrehana izany alahadin'ny mpitandrina Iraka Rasoana Arzety ny alahady 1 Desambra izany. Fanasana alahadin'ny mpitandrina ihany koa ny alahadin'ny mpitandrina ny pasteur Iraka ny Eniaria mivady sy ny ankohonany avy any amin'ny Larbi Ambatomanga Toby Masina dia ho tanterana ny alahady 1 Desambra manomboka amin'ny 10 ora maraina. Isy fiara iraisana izay mianga ao amin'ny hôpitaly Adventiste eny Mahazo amin'ny 9 ora tsy diso ny sarandalana amin'izany dia 5,000 ariary dia raha mila fanazavana fanampiny dia manantona ny tompona ndraikitra vao miara-miany mahantra araka ny efa fanao dia ny fahatongavan'ny Noely dia ny vao miara-piany mahantra eto amin'ny fiangonana tanana Andranampandrana dia mangataka ny malala tanana eto amin'ny fiangonana araka ny fanomeza-pahasoavana izay nomeny tompo antsika tsirairay avy mba hanolotra izay azo atao hamalifaliana ireo sahirana eto amin'ny fiangonantsika toy ny vola, ny fitafiana, ny kilalao, ny bonbon, biscuit sy ny isan-karazany. Nisy mpanompon'Andriamanitra handray an'izany isan'andro eto am-piangonana manomboka ny alatsinainy 15 Desambra hatramin'ny alarobia 4 Desambra ho avy izao amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora hariva. Avy any amin'ny FPVM Pahitrizina amin'izao akatiky ny krismasy izao dia izahay zazakamboty eto amin'ny akanjo fitazatsoa Pahitrizina dia mangataka kilalao vatomamy avy aminareo sakaizan'ny kamboty dia izay manana an'izany dia mba nanantona ny tompona andraikitra ihany koa amin'ny FPVM Pahitrizina. Tonga eo amin'ny famakina ny mariage indray isika. Ramatoa Raljona Rahary Malala Body Voahirana andany Ramatoa Rasoanalinina Andriamatoa Rakotinirina Stanislas Ramatoa Razafindrabe Florina Andriamatoa Randritsiferana John Ramatoa Rahartina Paulina Ankilany dia faly manasanareo anotrona fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Andriambololo Malala Ony Alravaka sy Hartina Sahoby Liantsoa izay ataony Zoma izay ataony Zoma 7 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 7 ora maraina. Andriamatoa Ramanatsoa Andrea Ramatoa Ravelona Nanahary Anna Fara Andriamatoa Randriamasinoro Simon Clara Andriamatoa Ramanatsoa Arifenitra Andrianjaho Ramatoa Randriamasinoro Clara Andaniny Andriamatoa Rakoto Marcel Ramatoa Rasoa Janoro Suzanne Andriamatoa Rabearson Mamsoa Samuel Eric Ramatoa Rakoto be Hanitsinena Ankilany dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Ramanantsoa Misaina Fenohery sy Rabearson nomena amin'ny aina fitiavana izay atao any amin'ny FJKM Moramanga fitiavana ny asabotsy 20 Desambra amin'ny 10 ora sasany maraina.
Randria mananjara koko koris, rahary manitra lalaina sopriska andaniny, rakoto malala andrea, andria mampandry ravelo arson ankilany dia falamanasandreo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zanany. Randria mananjara Kevin Koris sy Malalatiana Rova mino fitiavana Sylvie, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 20 Desambra amin'ny folora maraina. Razafy Ndrasata Jean Charles Ravony Armanana Ravao Armanana Razana Miandro Soa andaniny, Rafiononana Stephenson fe Ravony Arisoa Voanginy Irina Tantely ankilany dia falimanasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadiany zanany. Ratolo-Janahary Sarobidy sy Andriano Tiavina Finaritra Stefana, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 Desambra amin'ny folora maraina. Andriamatoa Rakoto Armanana Herijaona Ramatoa Ratia Ray Haingo Tahina Silviana andaniny. Andriamatoa Randriana Andrasana Lucien Norbert, Ramatoa Volory ny aina Saondra Hartina ankilany dia falimanasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadiany zanany. Rakoto Armanana ny finoana Mahery sy Andriatiana Felantso Judith, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 Desambra amin'ny 12 atoandro. Andriamatoa Randria Mialson Hery, Ramatoa Ravao Arimalala Simonette andaniny. Andriamatoa Ranomenjanahary Tefy, Ramatoa Rabary Joel Laingonirina Volory ny aina ankilany dia falimanasanareo anatrika fanamasinana ny fanambadiany zanany. Randria Mialsoa Andry sy Ranomenjanahary Finaritra Valso, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 Desambra amin'ny 12 atoandro. Andriamatoa Johnson Willy Sinofinirina mivady andaniny. Andriamatoa Ramary Vahoaka Andriany aina Silofiertina mivady ankilany dia falimanasareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ireo zanany. Johnson ny antsa nomena Sarobidy sy Ramary Vahoaka Soamanambola Valso sy ny Batisa ny Zafikeliny Johnson Soamanambola Anaya Mianta, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 17 Desambra amin'ny 7 maraina. Andriamatoa Ramarola Jean Jacques Ramatoa Ravony Armisa Elianina andaniny. Andriamatoa Ramiandro Soa Andriamanarivo, Ramatoa Antanirina Lalaina ankilany dia falimanasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadiany zanany. Ramaromisa Sandratra sy Ramiandro Soa Tahina, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 17 Desambra amin'ny 10 maraina. Andriamatoa Rakoto Arvonitina Antenaina mivady andaniny. Ramatoa Ravelonjanahary Zanna Arsoa, Andriamatoa Rasolofa Arson Nirina Arlala mivady ankilany dia falimanasanareo hanatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zafiny zanany. Rakoto Arvony Tolotra Sedera Mahery Sarobidy sy Rasolo Arson Maminy aina Sitraka, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 17 Desambra amin'ny 12 atoandro. Andriamatoa Rakoto Ndravelo Ramatoa Ramanandray be, Andriamatoa Rakoto Nirina Ranaivson Josoa, Ramatoa Ralinjanahary Vony Arvelo andaniny. Andriamatoa Ravelson Felixa, Ramatoa Razanamavo, Andriamatoa Rakotondrasodina Lalaina Lovasoa, Ramatoa Ravony Arsoa Jeanette ankilany dia falimanasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zanany zafiny. Rakotonirina Tsolo-Janahary Joel sy Holy Arteherana Tendriny aina Hery fanantenana Finiavantsoa, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 17 Desambra amin'ny 12 atoandro. Andriamatoa Rakotondravao Jean Robin, Ramatoa Rasoa Zanamalala Olga andaniny. Andriamatoa Ralalahary Manana Fanomezana Hertina, Ramatoa Rakoto Arso Fanjanirina Arvelo ankilany dia falimanasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadiany zanany. Rakotondravao Anjatiana Radson sy Ralalahary Manana Miora Sonia, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 3 Janoary 2024 amin'ny 12 atoandro. Ramatoa Rasoa Naivo Voangy Farahanta, Andriamatoa Rasoa Naivo Davida, Ramatoa Rasoa Naivo Hanitry ny aina andaniny. Andriamatoa Rakoto Arvony Roland, Ramatoa Razana Drajao ny Voamboangy Lalao ankilany dia falimanasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadiany zafiny zanany. Rasoa Naivo Sarika Fanantenana sy Rakoto Arvony Velonarivo dia mondra fitiavana, izay ataony eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 3 Janoary 2024 amin'ny 10 sasany maraina.
raha misy ny mahita tsy mamety nanamasinana izany fanamadiny zany a dia aoka izy ampilaza meloha ny ray aman-dreny mpitandrina koa satria tsy misy ny filazana manjo isika izay mitady asa na manana eritreritra ny fanomezana asa dia anantona meloha any amin'ny sekretera maka ny andinidininy a ny fitadiavana asa sy ny fanomezana asa fa misy tompona andraikitra tokony handray an'izany ao amin'ny sekretera ao a. Ity kosa misy voady voaray a voady tamin'ny 9 décembre miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy tolo-tanana avy any amin'ny mpiara-mivavaka FPVM avy amin'ny mpivavaka FPVM Argenteuil any ivelany dia manome vola 370 € izy a izay mitsonjara toy izao a 40 € a dada RJJ 50 € a pasteur Luther FPVM teny fiainana nala mahitsy ny 50 € ho an'ny pasteur José Alain FPVM Ambohy Mandroso Ambohy Manga 90 € any pasteur Randrianarso Andoniena any FPVM Ambody Vato Fanasina ny 20 € ho an'ny pasteur Randrianarso Andriana Alfetra FPVM Tomima Fort Dauphin ny 40 € ny pasteur Ravao Arsoa Angèle FPVM Ambohy Bary Fandresena 80 € ho an'ny sekoly Fiotazatsoa dia mirarsoa antsika ny pasteur Zakia ny totaliny vola moa raha ny ariary dia 1,850,000 ariary zay ny famakina ny raharahany fiangonana iroso amin'ny fanaovana ny voady indray sika. Ny fahasoavan'Andriamanitra iray ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompony eo aminareo tsirairay avy dia mbola miarahaba ny dekona rehetra natratra ny aladin'ny dekona izao dia mampahery anareo amin'ny asa sy ny adidy izay iandreketanareo mba ho tanteraka ny jauna 434 ho aminareo tsirairay avy. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao Jehovah Ray mankalaza sy manaja anao Jesosy Kristy tio fa noho ny famindramponao sy ny fitiavanao natoy izao koa ity ny ampafolo ny pension miaraka amin'ny foko atolotro vola 22,000 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny sary sy feo 6,000 ariary mpitandrina any ambanivohitra ny 6,000 ariary toby Ambotsimeloka tsy misy soratra 2,000 ariary. Tanao fa tsy mahatananao Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny zava-miseho rehetra atao tokantranoko dia mba mangataka aminao Jesosy mba hiverenan'ny vadiko hivavaka fa na dia mpandray fanasan'ny tompo azy izy dia mandeha mihitsy fangio ny zanako lahatokana Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masinao hivavaka amin'izay misaotra Jesosy vola 10,000 ariary ho an'ny granitan'ny fiangonana. Voady masina Jesosy eo misaotra betsaka indrindra fa namaly vavaka ianao koa indro aho manefa ny voadiko aminao vola 10,000 ariary ho an'ny sary sy feo misaotra Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra reriany misaotra Jesosy noho ny amin'ny zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay misaotra fa tena mihainy vavaka ianao ary mamaly anay koa indro Jesosy sombony tamin'ny nomenao vola 100,000 ariary ka ny 50,000 ariary granita ny 50,000 ariary sary sy feo misaotra Jesosy tsy misy soratra 20,000 ariary. Misaotra foana Jesosy ny amin'ny talenta omenao hitombo miaraka aminao hatrany eny ongoty amin'ny tana maherinao Jesosy olana anay rahampitsio vola 20,000 ariary ho an'ny granita. Misaotra Jesosy fa na dia mafy aza iny herinandro iny dia tena nampiseho ny voninahitra ao ianao ny sotranonao tao anatin'ny iray mpimaso ny zanako mahagaga loatra ianao Jesosy sady tsy voavidiko vola mankarena ny fahasoavana maimaim-pona tiako loatra ianao Jesosy vola 10,000 ariary ho an'ny dekona sary sy feo 40,000 ariary vola 10,000 ariary ho an'ny mahantra ento ambavaka ny fiainako ho fisaorana noho ny nanomezanao ahy asa dia manolotra ity vola ity Jesosy asa roa nomenao ahy ka apetrako ampelantananao izay nosafidiako mba ho ilay safidy tsara
Ary ovy a Jesosy ao amin'io asa io dia mba omeo fahasalamana ary aomby avokoa izay ataoko rehetra. Ity vola ity dia mba omena ny mahantra sy ho an'ny dada, vola 10,000 ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra anao a Jesosy tamin'ny soa rehetra nataonao tamin'ny fiainanay sy ny fitantananao anay, fa tena tsy namelanay irery ianao, koa indro Jesosy misy voady kely raisy fa vokatry ny fonay atolotra ho anao. Vola 60,000 ariary ka ny 30,000 ariary ho an'ny dada RCC, 30,000 ariary fa volon-karena. Misaotra Jesosy. Voninahitra ho anao Jesosy, misaotra betsaka Jesosy fa mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana indray. Apetrako ampelantananao ny fiainako indrindra ny ara-panahy. Misaotra Jesosy malala, vola 20,000 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny mahantra, ny 10,000 ariary ho an'ny dada. Nofy efa lasany amin'ny dada 3,000 ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, rakim-pisaorana 5,000 ariary ho an'ny mpanadio fiangonana. Misaotra anao a Jesosy no natratrarako ny aniversairako tamin'ny 3 décembre 2025, koa indro aho manolotra solom-boninkazo mangataka vavaka mba ho salama mandrakariva, manolotra vola 20,000 ariary ho solom-boninkazo. Vola 200,000 ariary ka ny 50,000 ariary ho an'ny dada, ny 150,000 ariary anaovana ny marbre ny fiangonana. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, mifona Jesosy raha isaova manefa ny ampafolony izay nomenao ahy indray, koa dia manolotra izany ary mangataka ilay famindrampoana ao hatrany ary mbola mametraka ny fiainako ambany fitarianao. Mangataka Jesosy mba homenao asa vaovao indray. Misaotra Jesosy, amen. Ity ilay nanolotra 200,000 ariary teo. Voninahitra ho an'iray sy Jesosy Kristy irery ihany. Misaotra anao a Jesosy fa mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana indray izay tsingerin-taona natratrarako androany. Misaotra Jesosy malala, faly ny foko. Tianao aho Jesosy, mbola hiazakazaka foana Jesosy ianao ny asanao amin'ny androm-piainako rehetra, dia mehery tanjaka fahasalamana ary fitahiana izay mianaka, fahendrena amin'ny asanao indrindra koa. Misaotra Jesosy malala, vola 2,000 ariary ho an'ny mahantra. Misaotra Jesosy fa mbola tahinao izahay na dia nandalo fisedrana mafy ara ny tenako, nefa tsy mahakivy ahy nefa izany fa voamaika mampiroso ahy izany. Mangataka vavaka dada mba handeha ny varotra izay ataoko indrindra ny fidiram-bolako, fa lasa manampy vola foana fa tsy misy tombony mihitsy. Iny dada misy vola kely ampahany amin'ny hofatrano 5,000 ariary. Misaotra sy mankasitraka indrindra Jesosy tamin'ny famindram-po sy ny fitiavanao ka natoy izao anay. Mangataka vavaka ho an'ny asa andavanandro sy ny fahasalamana. Mangataka vavaka ho an'ny fahendrena sy ny fianarany ankizy. Vola 20,000 ariary ho an'ny dada. Misaotra Jesosy tamin'izay efa nataonao, izay ataonao sy izay mbola ho ataonao. Eny amby 20 taonany mariazy, fanomezana Edy Mikaela sy lalaina. Atsangano Jesosy izay rava eo amin'ny tokantranonay, vola 5,000 ariary solom-boninkazo. Misaotra anao a Jesosy fa nomenao fahasalamana izahay. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Mangataka anao aho Jesosy fa efa fantatrao ny momba anay. Omeo zaza izahay Jesosy fa ianao no mahay izany. Ireo izay tsy tianay, ianao no miaro anay. Misaotra Jesosy, vola 10,000 ariary ho an'ny 10,000 ariary ka ny 5,000 ariary ho an'ny sary sy feo, ny 5,000 ariary ho an'ny granita. Tsy misy soratra 20,000 ariary, nofy efa lasany amin'ny dada 4,000 ariary. Ho an'ny granita mangataka vavaka ho an'ny ankonana 20,000 ariary. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy, voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra Jesosy tamin'ny zavatra rehetra nataonao tamiko sy ny ankohonako sy ny fitahiana sy ny fitiavanao anay. Tsy lany amamina ny fahasoavanao, koa ity ny ampafolony izay nomenao ahy, vola 100,000 francs na 20,000 ariary ho an'ny vakoka any Antsahafohy dada RCC. Mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana. Rakiboady 8,000 ariary. Jesosy eo ataovy misandratra amin'ny asako za tompo, mamela ny eloko isan'andro, vola 8,000 ariary.
voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Misaotra Jesosy ny amin'ny vavaka fa mamaly vavaka ianao, tsy takatry ny saiko ny fahagagana ataonao amiko, ara-nofo sy ara-panahiko, ny fitahiana sy ny fahasalamana. Tazomiko ny teninao Jesosy, ary anome sainanao sy ampianatra anao izay lalaka lehanao aho. Misaotra zoko malala fa tena tiako ianao. Vola 30,000 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny dada, ny 10,000 ariary ho an'ny toby ambodanerana, ary ny 10,000 ariary ho an'ny toby ambato mirahavavy. Raisy Tompo fa tena vokatry ny foko. Amen. Dia toy izay indray ny voady teto amin'ny RDC miisa 720 ny rihana voalohany 120 ny rihana faharoa 10 ny rihana fahaefatra 3 ny totalindreo rehetrarehetra ireo dia miisa 320. Ny voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy Tompontsika. Miarabantsika diakona amin'izao alahadintsika izao mba efa be mandrakarivintsika amin'ny fiazakazahana rehetra tanterahana ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra eto anivon'izao fitandremana taninanandrano izao. Misy raharaha vitsivitsy reto tsara ho amafisina sy ampatsahivina antsika kely. Ny krismasy ny sampana efa nanentana teo moa ray aman-dreny dada izay soratsika ny dada be da be ny amin'ny fanadriana an'izany ary trotrotsika mbavaka mba omeny tompo mandrakariva ny hery tanjaka fahasalamana izy mba hanatrika an'izany krismasy an'ireo zanatsika ireo izany. Ny fangatahana atao amintsika sampana na ny sa izay manatanteraka ny krismasy dia tonga dia rehefa manao balance tsika dia tonga dia amboary ny feo mba rehefa mandeha zany ny krismasy dia tonga dia le feo fatatsika tsara daholo le ilainy dada mety amin'ny rehetrarehetra eny tsara daholo le parola izay tenenina dia amboarintsika tsara ny balansa momba an'izay. Faharoa manaraka izay rehefa mametraka ny reny subarentsika na le bafla hitantsika tsara io plasin'ny dada io rehefa mipetraka izy ao amin'ny rihana fahaefatra dia mba mangataka mba ahitsika afindra kely zany tsy atao eo amin'ny devant be eo le izy ho ampitaina amintsika rehetra izay mbola anatanteraka ny azon'ely ny krismasy manomboka androany iray zany mandra-pahatonga ny 20 ny volana desambra. Ny faharoa manaraka izay dia andro sisany isaina dia ho tonga ny krismasy. Zao tsika rehetra ny tokantrano any samy hiomana ny ara-panahy andeha hiatrika izany fahatserovana ny naterahan'ny mpamonjy izany ka toy ny mahazatra antsika ihany ny 20 ny volana desambra dia miditra indroa ihany ny fiangonantsika amin'ny 7 ora sy amin'ny 10 ora. Tsy misy ny fiangonana ny ariva fa manatanteraka ny azo ny oely kositsika rehetra any amin'ny rihana fahaefatra manomboka amin'ny 2 ora tolakandro dia samy miomana amin'izay zany ho antsika zatra miangona riva raha sendra tonga maraina ianao dia mandamina ny programa daholo any anatin'ny tokantrano rehetra any. Ankoatran'izay dia toy ny fanao antsika isaky ny farany taona ny 17 sabotsy 17 ny volana desambra dia anatanteraka ny vavaka fifadikanina isika. Ny vavaka fifadikanina io dia raisitsika araka ny teny nampitainy ny ray aman-dreny tamin'ny herin'ny androany dia ny hoe mandalo ny fiainana andaontsika rehetra anangana ny rava. Tapitra ny taona 17 andro sisa dia hivalona zany. Nanahoana le taona maro 100 taona maro andro maro be ny ainantsika nandritra nyity taona ity. Voatsangana ve le rava dia le rava tao aminao voalohany indrindra, le rava teo amin'ny ankonanao, le rava tao amin'ny fiangonana izay mety ho rava rehetrarehetra
ndaotsika rehetra amin'ny 7 Desambra andro sabotsio vavaka fifadikany manomboka amin'ny 5 oraka hatramin'ny 4 orariva toy ny mahazatra isotran'Andriamanitra aloha voalohany indrindra tamin'ity taona ity izay nomeny antsika ary andao samy bebaka ny amin'izay rehetra vitantsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary amin'io ihany koa ametrahantsika ny taona 420 eo ampelantanan'Andriamanitra tsy hanentananao fa miteny anao hoe dinio ny tenanao fa misy toerana ray andrasan'i Jesosy ianao amin'ny 17 ny volana Desambra ao amin'ny rihana 4 misokatra hatraty ambany toy ny mahazatra antsika ny amin'izany fotoana izany ary ny farany dia hitantsika rehetra indrindra tsika atao amin'ny rihana atao amin'ny RDC ifanamboarana eo ariana rehetrarehetra io eo ihany koa ny any ambanitsika rehetrarehetrany ny fanaovana ny granita tena mbola ao anatiny izany asa izany tsika ny eo arianany sampany eo moa dia efa vita ny fanaovana ny dalina izay anaovantsika ny rezia ny sary sy ny feo iny ariana rehetra hitantsika ny fanitso mijoro iny zany dia mbola ho asitsika ny grille de protection iny dia avy eo petahantsika ny varavarakely aluya sady apisy ny aération atao amin'ny farany ambany no ampitombo ny hazavana rehetrarehetra atao ambany mbola nao ny dalina kelytsika izay tafo ny toerana rehetrarehetra io zany hoe manomboka ary amin'ny sisiny ary mandra-patonga ty amin'ny ilany havanana ty dia mbola misy dalina eo amin'ny 1m40 eo izay ho tanterahantsika amin'ny herinandro ambony io izany no anetanana antsika rehetra tena manentana tao trano tsy efandrery tranon'i Jesosy tia izy mandrakariva miteny amintsika hoe ataovy ny tranoko dia ho ankasitrahako izany ho atsaraitsika ny tempolin'Andriamanitra ho tsara lavitra no ilay tokantranoko no ilay tokantranonao ilay eritreretinao ho tsara izany misy foana ny boky volamena nipetraka etsy amin'ny fanaovana aniversera ny andavanandro ao amin'ny sekretera ny fiangonana afaka tolotra ao zany afaka mifampiantso mandrakariva amin'izay birao ny fiangonana rehetra hitanao anatanterahana andreo asan'Andriamanitra ireo izay rehetra ezahantsika ho vita melohan'ny krismasy dia ho tanterahantsika fa izay rehetra tsy vita kosa dia ho ataontsika mendalana eo ihany satria tena mbola ezaka lehibe zany isorana manoka ny pasteur dada fa dia tonga matetika eto mijery manara-maso ary dada rehefa tonga eto zany dia hitanao hoe ay dadito tsy pasteur fotsiny fa sady architecte no be da be ny zavatra iny dada atorony dada ao anatin'izao ezaka rehetrarehetra izao na amin'ny resaka sary sy feo na amin'ny resaka fanatsarana ny fiangonana amin'ny lafiny maro samihafa dia isorana mandrakarivo dada amin'ny fijerena andreo asa rehetrarehetra ireo ka dia manantena antsika rehetra amin'ny fanatanterana anyty asantsika rehetra iombonana itya ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany dia ho an'Andriamanitra ireryany be dia be le taratasy nofy ny fotoana nefa tsy maintsy jerentsika foana fa ny tahaka nytony ianao jero tsara za tada nanofo hoe mato ny mamanay dia avy eo napetraka teo ambony latabatra ny fatiny dia notsondromina tsondronina asy ny tratrany nefa dia tsy mbola nisy rano voaka akory za dadatro ny dia ohatrany hoe ny foko dia nalahelo be izy mieritreritra n'izany io fa nylazaiko anareo raha nanofo olona mihitsy anao hoe maty le olona ka hitanao mitsitra eo izy
tena andeha izy zay. Jesosy zany mampiomana antsika foana hoe andeha ianao hoe andeha ianao hoe andeha ianao. Misy miasa amin'ny telefona de hoe Jesosy anefa miasa anao hoe da nofy izy hoe tonga ny an-danitra any ao daholo ny anjely rehetrarehetra miara-paly aminy. De mitomany be izy hoe ho faty avy za dada am'izany de hoe efa mampilaza aminao Jesosy fa ho avy izy haka anao. Angamo tsisy tompony aina atsika. Rehefa ozy hoe miakara de miakara. Fa miteny aminao fa rehefa miteny an'izay za de andeha ianao de miomana am'izay. Inona ny fiomanana anjaranao am'izay no mametrapetraka ny zavatra rehetra hoe ahoana ny lova, ahoana ny ankizy, ahoana ny fianaran'ny ankizy. Raha hitanao fa mbola tsy misy be deabe ny tsy vita de mahazo midongy. Zay toko mahazo midongy aminy ianao hoe jereo rehetra zavatra mbola tsy vita Jesosy. Fa raha tsy voalaza anao zay fa hoe tsy te handeha fotsiny de tsy maintsy lasa ianao zay. Arono tsy alohan'ny fifalianao ve zany hoe tonga de miala aty ianao de raisin'ny anjely. Fa tsy hoe miala aty de ho any amin'ny afo be. Tandremo. De ity anankiray ity zany efa hoe maty mamanay hitany masony zao nitsatoana antsy zao tena andeha izy zay. Ampiomany mihitsiny izy fa ho tapaka lalandra izy ary de tena misy le tapaka lalandra mikaraikina. Fa ny azy zany tapaka lalandra tena ohatrany tsatoana antsy mihitsiny zay de vita. Ampiomany izy de maiza mionona foana. Tiako nanofo ny zanako marina fa zanako za mankisaka tsy mety miaino mihitsy raha tsy lola nanofo no miteny nanofo ny zanako dada fa niaraka izahay de nanontaniako izy hoe inona moa ny akanjonao de biby lava kely anatiko roa de kapohiny tamin'ny tanany de avy eo nanofo indray hoe alika mainty ny ohatranonay bebenay marina fisiny any ampitan-dranomasina any no misy azy. Ka le zaza tsy hitako zay ny tsy tiavako n'le nofampitapitaina fa ray ty fotsiny ray ty taratasy fotsiny de io zanako io zany dia any ampitan-dranomasina any tsy fantatro na manambady na tsy manambady ohatrany raha vao tsy mazava amiko de za tsy teny tsy mety mihitsy zany fa manjary teniteny foana. Tiako za dada nanofo hoe andeha ho any an-dafony de teo amin'ny aéroport vao fantatro fa hoe mila passeport no ay moa mila passeport makaty. De le mamako hoe io fa omeko anao ny de tsy nyraisiko de lasa niverina tany anaty tomobile de nitady an'ilay kitabo de hoy zany zandriko hoe adino any amin'olona la izy fa hito ny numéro ahitanao azy. Zao lazaiko anao ianao mbola zaza kely eto mpiandry aozy mpanoratra vao 3 taona monja mandreko fa za mangataka amin'i Jesosy foana hoe mba te eo aminy de zao aloha manao afatra ho anao Jesosy. Inona ny afatra omeny anao de zao hoe andeha ho any an-dafony ianao tonga ny aéroport aiza ny passeportnao ay moa mila passeport. Ity tiana rasy be ozy mamanao hoe ino fa omeko anao ny mama ny tenenina aloha mama zay ny dikany fa teneniny mama efa manana passeport soa ihany fa tsisy nanao hoe za no andeha fa izy efa manana passeport.
ary raha misy be io a dia manao veloma aminao mama zany tena tiany Jesosy teneno aloha mama izany ianao milaza hoe tena aminao Jesosy dia miteny aminao izy hoe teneno ary aloha mama raha vao tsy samy teny amin'ny mamanao anao a mama ianao aloha miomana zero ny tensionnao zay zero ny tensionnao makany amin'ny dokotera enkany ianao teneno izy rehefa hitan'i Jesosy anao fa azo irahana dia hitenenany amin'izay araka ny fanirianao fa raha mandefanao Jesosy hoe ndana aloha zao mamanao jery ny tension no many amin'ny dokotera vao tsy mandeha ianao a tsy miteny aminao tsony izy karova be dehibe zany misy zany ohatra misy tony zavatra tony any amin'ny birao no ndresahana ty olona ty izy araka ny tena dia angataka bavavaka hono izy fa ny vady no ny atao hoe Roland migadra ny tsy efa mihitsy vao endrikendrika efa ela be zay ny fizy efa ena amdio any amin'ny birao zany ndresahana fa tsy aty misy meona ny dada misy ny lohany manaraka fa tsy zao hoe ety ty iraka ty za dada nanofo hoe za o zao sy ao amin'ny pirailo volana 10 izy le nanofo hoe misy fasana be dehibe eo akaikin'le fiangonana eo nanorenana altara ary zany voatondry torité io any amin'ny birotsika milaza miteny aminao afa hoe izay fiangonana nanyrahany Jesosy nitorteny anao io a fa hoe akaiky fasana be dehibe mihitsy ny altara fa nataony Jesosy hoe boany mihitsy ny io a fa misy razanao dia adidinao iraka ny tsy maintsy miteny hoe zay fiangonana nandehananao io a tsy maintsy boanana ny altara izy tsy maintsy hoe tena ao anaty fa eo misisitsisy akaikiny le hitoriana teny eto zany hoe akavio na akavanana makapiandry anao mahalala an'izany hoe ato misy zany fa tsy ato hoe fa tsy mipiandry rehetra kory mahita an'izany dia tsy maintsy boanana io fa tsy mety ina moa tonga teny an'izany misy zao anankiray a vao miditra mihitsy paster eo amin'ny altara hitory teny ohatry zao dia misy manoatra an'izay izy zay dia faniny paster dia miala zay miakatra eo dia fanina dia miala dia lasa ery no mitory teny ery misisitsisiny ery toy za hoe tsy mety io misy ny altara eo misy ny misy razana be dehibe manozongozona anao io fa mafy be mihitsy nandresy lahatra an'le diakonina hoe boany io fa rehefa miboanana tao a fatony olona mihoatra ny 5 tao amin'io altara io ary ny lohany saika eo amin'ty misy n'ity altara ty mihitsy io mahatonga azy mizogozona oatra an'izao saika ravatra amin'ny fiangonana ne eritrereto a indrindra ny fiangonana rehetrarehetra misy azy iny a efa titra daholo nefa le toerana mafy be dia amin'ny renan'inotysy ny anankiray amin'ireo inty inyrindrina iny efa mitingirana be daholo ny anankiray enjera anyverana ny anankiray enjera atao anatiny no azana boanana dodododona ka na buldozera ay ho ny io toerana io a toerana nandevenana ny olona maty rehetrarehetrarehetra tamin'ny andron'ny peste taloha dia nisy saika norona koa tetya akaikina vodivorona tety fa tsy tonga dia nataon'i Jesosy hoe tandremo fa mipetraka teo ny olona rehetrarehetra fa anorona fiangonana tonga hatrany président fokotany teny hoe
razana dodolo ny ompany io a nandevenana ny olona maty be dehibe tamin'ny andro mipesta reny a tsy maintsy anytaniana azy foana fa asiany Jesosy ravany io rehefa avy eo okangampiserera olona aity 5 taona izy nangataka tamin'ny tsotsiny iny izy hoe ino ny tena fanomesa-pahasoavako Jesosy izy efa 5 taona dia napetenen'i Jesosy fa nisy voromailala nanidina dia nysamborona dia lasa verina nysamborona dia lasa farany fatorana mihitsy tiany Jesosy olazaina amin'izany hoe efa lasa hatramin'ny ela ny fanomesa-pahasoavana nomeko anao a fa ianao 5 taona vao nanao mpiandry dia lan'ilay fotoana tsy hitanao ilay fanomesa-pahasoavana zany ane zavatra ilaina foana ty resaka very zaza satata nanofy zany fa hoe niaraka tamin'ny zazakely fa misy misambotra hono lay zaza avy eo dia tafatsoka ihany zahay dia avao indray a nisy rangana netsika indray dia nitifiriko tamin'ny basy fa tsy mety maty dia hoy hono ny mamako nanamboatra azy fijaliana dia io a nataony tao anaty azy fijaliana ilay olona manentsy a zay vao maty le rangahy teny voalohany indrindra aloha tandremo ny zanakao fa misy mangalatra tandremo ary tadiavony olona foana io naizanaiza misy azy io zazy io fa ny tsara indrindra tany hoe nasiana azy fijaliana ino mahatonga hiteny foana hoe ameo azy fijaliana ho a io zazy io amin'ny tendany eo amin'ny tratrany io dia raha vao manentsika mihitsy le devola tonga izy dia tsy adala akory Jesosy miteny zany aminao zao ny anao vita okangamy fa lany ndrindra olona ny fotoana ity le olona anankiray nanofy hoe minanofy avy any an-dafo hoe nofo voalohany nofo faharoany nofo fahatelo zavatra tsy misy dikany daholo zavatra lazainao raha ny ampitan-dranomasina anao a dia izy asena miantso amin'ny telefona fa za tsy tian'izao zavatra zao zay ento okizay tsangana am'izay atsika rehetrarehetra eo an-tanàna verako no apetrako izao ny fiainako rehetra mba taeo ny zanaka marobe ny favalo tameritseo varapia zany niranay Jesosy mato reto olona rehetrarehetrarehetra matondra nofeto reto a mamboraka ny ao anatin'ny fony dia marobe ny efa nahafantatra efa nahtsapa fa miteny amin'ny alalan'ny nofy ianao misotra Jesosy pesaka koa ny manontany ianao ary tsy afaka miteny sady zay ny fanomesa-pahasoavanay tsirairay avy hitenenanao amin'ny nofy zay any a mamorona sary ianao dia io sary io a no milaza zava miafina aminay misotra Jesosy zany no afantaranay fa miteny aminay foana ianao miteny aminay foana ianao a fa izay ny tsy mahalala ny fotoana ionana ihany Jesosy aloha ao ny tena sarotra be ka dia raha misy ny fotoana ionana dia tsara indrindra tsy misy ny fotoana misy fotoana foanana dia miona ny an-tala tsara eny aza misotra Jesosy misotra anao a satria mamangony olona rehetra ianao ary amin'izao krismasy zao ianao a dia mampahery anay eny na dia ny fionana any an-danitra aza
ny fifalian'ny anjely andray anay ihany ampavatarinao anay sahady. Zany any mahafinaritra anay Andriamanitra tsy mahafoy anay mihitsy ianao ary efa vonona foana any an-danitra ny toerana ametrahanao anay. Zany ny fifalianay ka dia misaotra Jesosy tsy maty antoka mivavaka mihitsy izay manana anao. Misaotra Tompo. Ankehitriny dia miona aminao indray izahay. Misaotra Jesosy. Ny fifalianao dia ny mahita anay. Ambetitoninao mandrakarivany hoe aza dino ilay 2 minitra mivavaka ao am-piangonana, fa eo anatolako anao ary eo hitahiko anao. Reny nofo be dehibe reny valim-bavaka daholo. Misaotra Jesosy. Krismasy ny andro Jesosy. Be ny maneran-tsaina, be ny olana, be ny aretina. Mangataka anao aho araka ny teninao hoe tahitanao aho. Tahita ny endrikeo aho aloha. Misaotra Jesosy. Mangataka anao ary azafady Jesosy, azafady indrindra. Mba hoe eny amin'ny W tsirairay avy eny ianao hatrany amin'ny rena efatra any ambony any. Misaotra Jesosy. Andinidinika anao tahaka ny fandinidinika ny mpiandrondronyondrony. Dinidineo ara Jesosy. Ianao ny nilaza hoe fantatry ny ondriko hoe fantatro ny anarany, fantatro koa ny feony. Misaotra Jesosy. 2 minitra ara Jesosy azafady. Araka ny tenina hoe tahandreny feonao mihitsy any aho hoe ny ondry ane Jesosy tsy mba mahay mivovo na mikikika tahaka amin'ny biby hafa fa ny ranomasiny mijoy io ny afantaranao misy marary izy. Dia ny dia masonao mahita lavitra no mahafantatra ny aretiny rehetra. Dia araka ny teninao ara Jesosy hoe tahandreny feonao mba indrika kely ianao Jesosy. Azafady indrindra Jesosy. Fa ny sofinao tsy mba lalo-dalovana. Masonao mahita na dia ao anatin'ny fona tsirairay avy ary. Tanterao ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao. Dia ianao no vavaka Jesosy. Misaotra Jesosy. Mino afa voarainao zany. Voaraina za Andriamanitra tsy mba mandainga ianao sady tsy mba mamitaka.
fa ianao mihitsy ny laza hoe na dia niriny fonao aza meko anao, na dia tsy nangatanao aza meko anao. Izany ny fombanao a zara ho an'reto olona tsirairay avy reto a izany valimbavaka izany Jesosy. Fantatrao ny adresinay, fantatrao ny lalana mampitonantonana anay tsirairay avy, mangataka anao aho mba ho jerenao zany, hitondranao valimbavaka ny vahoakanao any amin'ny toerana angatahany ianao. Dia mandohalika izay Jesosy, mekoka manoloana ny seza fiandriananao, fa anao ny masina indrindra, ianao ny manana ny fahefana amin'ny zavatra rehetra. Mangataka izay Jesosy, mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavakay. Ny anaranao ny angatana izany Jesosy, rainay izay ny an-danitra, masinanay ny anaranao, fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo nay noho ny anana sahazo anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary iza mitondra ny amin'ny fakapanahy, hanafana amin'ny ratsika, hanao ny fanjakana ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsodranony ho Jehovah tompony maro aminao, zaho aneno Andriamanitra hoe aza mitady Andriamanitra hafa intsony, fa zay ihany no Andriamanitra afaka mamonjy anao, sady afaka mamonjy anao a no afaka miaro anao. Naiza misy anao, ninonina nataonao momba anao a, momba anao foana ary momba anao foana, momba anao foana. Mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, ny fitiavako anao, ny famindram-poko aminao Jehovah, dia mandrakizay saotra Jesosy, anao ny dera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika ny voninahiny tany rehetra, tanteraka tokony izany zanaka ary ny fanahy masina. Tesa mi mahereza tompoko.